Miaraba ny mpanaraka ny fandarana nosy MAITSO magazine eto amin'ny televiziona malagasy amin'izao ora izao. Eto amin'ity fandarana ity no ifampizarantsika fanabeazana momba ny tontolo iainana sy ny fandrosoana. Koa manasanao ary izay amin'izao fandarana izao mba ahafantatra ilay atao hoe 1 heure pour la terre na adiny iray ho an'ny tany izay mari ny firenena maro manerina n'izao tontolo izao isaky ny sabotsy faran'ny volana marsa isan-taona. Adiny iray ho an'ny tany moa zany hetsika efa natao ilay izy efa nanomboka tamin'ny taona 7 misy an'io hetsika io adiny iray ho an'ny tany io maneran-tany zany izy ary anisan'izay mandray anjara amin'izay Madagasikara. Dia ny zavatra hoe ho atao amin'io zany hoe manentana ny vahoaka iray manontolo zany tena hoe iandraiketa izay hoe mba hanadio ny manodidina azy ao anatin'ny adiny iray fotsiny amin'io faha 20 marsa io. Adiny iray amin'ny firikatra firitra samy marina ny ora anaovany azy. Ilay izy zany amin'ny fotoana maneran-tany ilay izy amin'ny valo sasany hatramin'ny 7 alina ilay izy. Dia ho antsika eto Madagasikara alina zany efa fatoriana zany hoe izay mety amintsika zany na ny firy zany. Ary ny association ANK'IZY sy ny Namako amin'ny tany dia manana eritreritra hoe manentana antsika mba hanadio ny manodidina antsika adiny iray isam-bolana eo amin'ny manodidina antsika zany. Dia fanentanana izay mba ho an'ny tany tsika zany mila hoe miverina hoe mifandray bebe kokoa amin'ny tany satria efa mafana loatra ny tany. Efa simba ny tontolo iainana maloto ny rivotra. Dia hoe manentana antsika zany hoe mba ho vonona amin'izay hoe manomana hoe adiny iray isam-bolana ho an'ny tany. Nareo hoe mba vita mijoro eny amin'ny fiarahamonina manoloana an'ireo atao hoe mpanan-kivy be dia be ihany koa satria ny mpamafalalana ireny manao ny asany manadio fa ny sasany koa dia ohatran'ny tsy mirarafa misy ohatran'ny manao fanahiniana inona no ambateny zany ataonareo ankizy ny avy aty amin'ny ankizy aloha raha mikasika an'izay hoe manentana trano zany hoe manentana trano mba jereo ny hoavin'ny taranaka. Ny taranaka tsika no eto aloha izao eto amin'ity tany planeta tany ity ary manentana antsika mba ho vonona amin'ny hoe fanadiovana na fandraisana andraikitra kely fotsiny ary dia efa mety hoe tsy manary fako eny an-dalana ataoko amin'ny toerana tokony misy azy ny fako dia fandraisana anjara izay ary fitsindrovana ny taranaka ho avy izay iaina amin'ity Madagasikara antsika sy planeta tany sika ity. Ny tena antony mahatonga any amin'ny sehatra amin'ilay fiarovana ny tontolo iainana moa zany satria hoe ankizy ilay association zany hoe mifantoka amin'ny fanabeazana ny ankizy zahay dia mahatsiaro zahay hoe manana didy lehibe eto amin'ny firenena dia izay eo ihany fa mahatsapa koa zahay hoe miankina amin'ny zavaboary ny fiainan'ny olombelona dia tsy afa-misaraka ny olombelona sy ny zava-mananaina sy ny zavaboary rehetra. Dia ny ankizy moa zany no ampianarana ihanyizay no ampitana ihanyizay fanentanana ho fiarovana ny tontolo iainana dia mbola kely zareo dia efa sarina ihanyizay satria raha hoe ny olon-dehibe no ampianarana an'izay dia mbola sarosarotra ny andraisany azy sy anatanterahany azy fa ny ankizy zany no ankiny ho avy dia izay no mahatonga anay mampianatra an'izay amin'ny EPP sy ny ankizy kely. Dia amin'ny fomba ahoana no ahafahanareo mandresy lahatra an'ireny ankizy ireny? Ny ahafahanay mandresy lahatra an'ireny ankizy ireny dia amin'ny alalan'ny kilalao dia mampita ihany koa zahay fampianarana avy aminay manokana amin'ny alalan'izay resaka hoe fiarovana ny tontolo iainana izay dia asainay manao fampiarana kely zareo dia amin'ny alalan'ny resaka kilalao ihany moa zany izay dia manao
karazana jeu kely atadiavany azy dia ahafahany manatanteraka an'ilay izy avy eo. Manana vina ve ny fikambanana? Ny vinan'ny fikambanana dia nosy maitso Madagasikara. Izay ihany aloha hatreto satria resaka fiarovana ny tontolo iainana no tanjona. Dia izay ny vinan'ny association ankizy. Dia manentana hatrany manentana ny vahoaka malagasy ny olona tsy ankanavaka rehetrarehetra ihany moa zany tafiditra anatin'izay ny ankizy. Andaontsika hanokana fotoana amin'ny adiny iray ho an'ny tany amin'ny 9 mars. Zany hoe adiny iray ho atokantsika zany izy io anadiovana mba ho fiarovana ny tontolo iainana. Andao tsy hanary fako andaontsika hamboly ala dia ataontsika any amin'ny fanariana azy ireny fako ireny fa tsy aritsika eny amin'ny manodidina eny. Mba arovana ny taranaka satria ny kadita kely no amin'izao tontolo izao. Zaho no Ranely manana dimy tsy lavina filompanorina ny association ankizy. Ny antony namoronako ny association ankizy dia nahita hoe eny anivon'ny PP anivon'ny fiarahamonina dia maro be reo ankizy dia maro be izy ireo no mivarilavo ary maro be tsy tafita. Ny antom-pisian'ny association ankizy dia voalohany amin'ny fampivelarana feno ireo mpianatra ireo ary mba anome aingam-panazy vaovao mba ahita tontolo tsaratsara kokoa noho izay misy azy hatramin'izay. Sitsika maromaro ahafahanay manatanteraka izany ao anatin'ny enina herinandro. Resaka fahalalam-pomba aloha zany ny zavatra ngeza be dia ny resaka fahalalana ny resaka fiarovana tontolo iainana. Ao koa ny fampianarana teny anglisy satria matetika koa ireo ankizy ireo vitan'ny kilasy 5 dia tsy mianatra intsony izy. Misy fanamafisana ny teny frantsay ary anisan'ny vaindohan-draranay ny manome vina ho an'ireo ankizy ireo mba hanana tontolo tsaratsara amin'ny resaka asa zany. Fary manokana ny tenako satria tao anatin'izay 5 taona izay dia efa mihoatra ny 5,000 sy 1,000 alina ireo ankizy nisitraka n'izany hetsika izany. Ny ankizy teny MPP anankiray fa efa manomboka koa izay misehatra eny amin'ny ankizy eny amin'ny arabe. Ny borotsaka sitrapo eto amin'ny ankizy efa tsy latsaka ny 500 ary manatena fa afaka ny taona vitsivitsy dia tena ho feno ankizy Madagasikara satria izao ny ankizy efa misy Antananarivo, Toamasina, Fianarantsoa, Mahajanga, Diego, Tuléar, hatrany Fort Dauphin dia misy tanora marobe mirotsaka sitrapo tsy karamaina fa vonona hanomeny maizy azy ho an'ny tontolo tsaratsara, ho an'ny tontolo lavorary, ho an'ireo zandritsika ireo.